teny aza atao fotoana mahazatra ny sony fataovy rendez-vous manokana manao plus que galant androany ariva. Fantatrao zavatra itsanga dia miankina amin'ilay fanambarana sy ilay fahatakarana men'Andriamanitra anao. Raha mino ianao tonga eto fa tsy hainy feo amin'olombelona fahandrehan'Andriamanitra dia teteny aminao ty famarinana anankiray tia ozy Jesosy. Sambatra ozy izy sy nona sy magnetena ny famarinana fa izy ozy izy nofokisana. Mizavana ty tompo amokisana antsika androany amin'izay mifanaraka amin'ilay fahamarinana mampangetahitantsika. Fa takanana kely fotsiny alohan'ny teny androany no entiko anokafana ny fotsika ao anatina fotoana foy alohan'ny hipetrahanao. Misy karazam-panantenana zavatra anankitelo takeny tompo. Ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Reny telo rehetra ozy izy no mitoetra finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana ozy izy ny lehibe indrindra. Rehefa mino ianao dia tadio afaka nitranga zao dia zao izay zavatra ilainao avy amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny finoana dia teraka avy amin'ny toroteny. Ny fanantenana indray ny fitoeranao ampatokiana sy ampitsikiana miatrika ny hoavy, izany hoe amaritra ny hoavy ny fanantenana. Fa ny fitiavana amin'ny fotoana rehetra izy miasa. Nisy fanantenana anankiray efa very fanaveriny Jesosy. Nifanena tamin'izay izy dia ozy izy zay tompoko mpampianatra ozy izy. Tena ny zanako vavy ozy izy marary mafy. Mety venao ozy izy ho any amiko mba hasitrana azy. Dia tompotalahony zay nisan'ilay vehivavy tonga manana-pahatakarana mikasika Jesosy ve fanantenana koa. Fa niverina ho azy tsy fantatry Jesosy ilay izy fa izy fotsiny nahalalany tompo hoe misy zavatra mitranga misy heriny ala taminy. Eny andala ny probleman'izay tonga very fanantenana tanteraka fa mitady ny an-tranony Jesosy any an-tranony. Fosy izy mpanapaka ny sinagoga namany mpampianatra ozy izy. Zay farsionamako ianao aza manelikelina mpampianatra antsony any fa tsisy ilana azy tsony any fa tsisy olositranina any any. Olona maty movatantsika any. Fanantenana very todika ny tompo tamin'ny fanotrona nohatra ny androany ariva. Teny izy hoe zay aza matahotra minofotsiny any. Teny izy hoe raha mbola eto tsy maty ny zanaka vavy fa mbola azo fanantenana very fotsen'Andriamanitra. Ty ray fanantenana ho alevina misena fanotronana naverina tamin'olona. Latokana vehivavy tonga tendra namana maty folakan-datony izy. Eny an-dalam-pandevenina na tomano ohatry ny hosafoka ny ramatompo teo amin'ny vavahady naina no nifanena tamin'i Jesosy. Rehefa sena fanotrona teo am-bavahady andeha hoe izy ny tovolahy andeha ho alevina fa manino ny ramatompo mitomany andevina fanantenana satria tsisy fanantenana tsotra ny avelona ny zanaka. Zay nantelay fa mba hiankirana ny aorina no andeha levina melohan'ny fotoana izy izy nyfanotronana. Tsisy fanantenana alevina zany raha mbola eto ny fanotronana fa nikasika ny trano vorona fosiny izy dia nitsangana anaty tovolahy tsy mahareteka Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy sy ny fanotronana fanantenana efa nalevina no fongariny Lazarosy. Tsisy nintsolo hoe izy fiaina tao amin'ny Lazaro satria ndraiky efa nandevina azy ary efa efarana nampidirana azy any am-pasana. Fa ozy Jesosy rehefa raha teka ianao tsy maty ny ana-dahako. Teteny Marta hoe fa taiza ianao mamateny ny ana-dahako. Alleluia. Ozy Jesosy nanalevina azy ilay fanantenana dia fongariko raha mbola ilaizy. Ka tsy haiko inona ilay fanantenana efa nalevina, ilay fanantenana eny am-pandevenana, ilay fanantenana efa very fa retitelo rety no mitoetra. Very ho averina amin'ny lona, ho alevina ho atsangana indray.
ary nefa nalevina eny am-pandevena ho atsangana indray ary nefa nalevina ho fogarana tao indray. Alleluia. Etianao le olona mila fahatonana ty takariva ty tikanao anaraka tsara ty takariva profetika ty anao ny riva fa inoko fa ty le kiondalina nasanao hatramin'izay. Alleluia. Tiako fantatsika tamin'ny tapabolana ny fandraisanao fandraisan'ny tompo dia nasitranan'Andriamanitra tovovavy anankiray séropositif na VIH. Vita ny fandraisana nandehananao test izy intelo nanao contrôle izy sy toerana maro samihafa tsisy trace tao-tsoa le VIH. Fa nakaiza le virus tsotra le izy ny raha Jesosy raha tsy andairan'ny aretana sady tsy mahalala virus. Ino ny teny sotroana ka tao ahoana rehefa tafiditra tao le raha dia tonga dia mitsoka baraka le virus sy tafapetraka tao tsoka kaniny. Eloia teteny anao ty famarinany ty andro any arivo afaky misitraka zavatra tsy takatry ny saina miaraky tsika androany raha afaky mianokatra ny fanantenanao ianao a manolona n'io zavatra everinao fa tsy azo atena in'io. Voasoratra hoe izay tsy vita n'olombelona ain'Andriamanitra atao. Halleluia. Le isika loatso hoe anetsika finoana tsy manetsika finoana ny teny anao an'izany fa miteny famarinana fotrotrotrao hoe zany marina. Halleluia. Maro ny zavatra nahitako torofo ny fahaizanao an'Andriamanitra fa ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra mavita manivaka manao zavatra tsy azo ny saina sy kajo olombelona hoentreretana. Io ty vavolombelona anankiray ty tamin'ny fanotonana tamin'ny lalibe fandraisana fandraisan'ny tompo misy an'le toro-teny hoe ny tena Jesosy Kristy ary ny tena rehefa tonga nofo dia tonga nofo izy le teny Mosesy dia hozy izy ny Salamo Isaia 1:12 ary izy tena nitsimboka avy amin'ny sonofiny Davida. Izy aleo avy amin'ny tena nitsoka avy amin'ny sonofiny Davida io Jesosy io. Dikan'izay le tena rehefa nentina tany amin'ny farao dia natsimy tonga mena rano. Jesosy nefa nanao fanoharana ny teny toy mena rano nantona tamin'ny azo tamin'ny andron'ny Mosesy dia izay mibanjina an'le izy a tonga dia connecté dia foana mipozina tamin'izay mitazana fotsiny tonga dia foana mipozina. Inona zavatra mitranga? Inona zavatra mitranga? Ozy tamin'izay rehefa miditra ny mofo satria le nosy le tena rehefa tonga ao anatin'ny vatanao a dia sakafo tian'ny mofo iny rehefa tonga mofo a mihinana virus mandrava bakteria manao foana fivitosana mandrava tumeur sy zavatra anatin'ny vatanao sy nambolen'ray zany a tonga izy tsy manapaka fa manombotra ny asan'le mofo rehefa tonga ao ongotrongotany-doly dia ozy hoe afaka mamango mipoketranao koa le mofo androany ohatranao vazivazy ako tsotra aminareo a tonga tany an-trano tsy nitondra kitapo fa talohan'igny dia nanambatambatra izay vola kely misy tao nataoko rakitra tonga tany an-trano a 10 million vaovao be tao anaty kokatra. Ohatra ny Davida misy ohatra ny Davida jerevako any sokafako ny dia nijereva dia ohatra ny Davida ny Andriamanitra fa eny ty votsina ohatra hoe tafavotsina tena tanako le poketsy fa eny ty zavatra mitranga ty jerevako izy ino ty zavatra ataonao ty Andriamanitra tena tsy mahinana n'ity aloha atao miasa ohatra mangalatra raha mihinana ny ray milanja amin'ity tsy natao anaty Andriamanitra fa natao fanjakanao teny evitanako materiel ao amin'ny fahabolana tsy vita toinana ty fa mangalatra satria nahoa surprise tsy takatry ny saiko loatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako zao raha natao teo amin'ny fiainako zany dia afaka ataonao fiainana eo raha natao teo amin'ny fiainako zany dia afaka ataonao fiainana eo raha anao zay olozay no alarivo tikelo tiatana mafy teo ato akoa fiainanatra tanao dia mankatasa matsanankiray n'Andriamanitra fa io amin'ny fanotronanao andro any arivo aza vena ialeto a enteny tsy takatry ny saiko mety amero ny finoko na mety atonga ihodikotina toy ny anaoka satria lalina loatra ny zavatra teny aminao ataovy manana n'le fahatakarina amin'ny alalany fananao masina isitraka andreo repasoavana mivantana rehetra amin'ny alalany teninao a mialany amin'ny altara doro ny fiainako Andriamanitra doro ny fiainako amin'ny afo ny fahasoavanao androany dia zay taikana minina rehetra sy faratsiana rehetra ao fiainako androany raha matsanaketsana pahefandrena ianao no namonahatra eo fiainako satria fantatra fa miaraka amin'ny fanotronanao a nitenena Andriamanitra raiky anao ny arivo amin'ny anaran'i Jesosy
volona ny aino asiandre izy avy aminao a amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Te hafa olona rosy telo manodidina anao dia teny hoe faly be mahita longany arivo hoe fotoam-panitronana ho anao androany asiosika sy kely fa olona voataby eny etsika. Amen. Alleluia. Mahita an'Andriamanitra andro ariva ikasika ny fiainana manokana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Mitiava maveo antoko dia mahazavopena. Alleluia. Ny mahasamy hafa ny tanany miasa amin'ny fanosonana dia zao ao ambadiky ny tananao Andriamanitra ny miasa mampiasa ny tananao maneo zavatra mifanaraka amin'izay henonao. Fa misy ny atao hoe tanam-panotronana. Ny tanam-panotronana kosa dia Andriamanitra manao zavatra mifanaraka amin'izay tiany atao, tsy voatery mifanaraka amin'ny fatakarany fononao. Baiboly dia milaza ao am-bokin'ny Deutéronomie 2:9 zao no voasoratra ao. Deutéronomie 2:9 no sisy ny tenin'Andriamanitra hoe ary tamina mahery sy sandranitsika sy fampatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no tondan'i Jehovah antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte. Tona zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte tamin'ny tanana mahery ny Andriamanitra sandranitsika. Zany hoe io tanana io zany tanana afaky ny amoakanao amin'ny karazana fahababoana sy ireo karazan-javatra tsy misy azo antenaina intsony mety mangenja ny fiainanao. Amin'ity takarivo ity raha tena ny Baiboly fa namoaka ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany falandevozana na nindritsy ny efajato taona, telopolo sy efajato taona Andriamanitra dia misy Baiboly hoe tanam-panotronana no nanafahany azy. Anio zavatra rehetra miazo nanao amin'ny fampahoriana ireo karazana fahitsina rehetra tia mifahavalo le azonanao hatramin'izay tsy maintsy miaiso zany satria ny tanam-panotronanao any ariva anafaka anao ihany koa ny anarana Jesosy. Israely tsy hoe Baiboly farao fotsiny, tsy hoe baboly farao fotsiny Israely, fa tsy hoe farao fotsiny nanandevo azy, tsy hoe farao sy olona no nampiasa sy nanandevo azy fotsiny tao, fa ny Baiboly dia milaza fa nisy Andriamanitra tao ambadiky ny misavatra ara-panahy tao ambadiky le izy. Ny Exodus 20:12 Baiboly miteny mazava tsara. Zao no voasoratra ao. Fa andeha hamaky ny tany Egypte amin'izany andro izany aho izy Andriamanitra ka hamono matorehetra amin'ny tany Egypte hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa zaho Jehova. Hitanareo? Misy Andriamanitra responsable atao ambadiky ny fampiasana farao sy ny olona. Dia zao amin'ny fanosonana raha mampiasa ny olona Andriamanitra dia miatake an'le vokatra hita maso hositraniny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny tananao. Fa ny fanotronana le fototra mihitsy no ataken'Andriamanitra mivantana za hitsara n'Andriamanitra ny Egyptianina. Hitanareo? Le fanaintainana mitranga ao anatin'ny vatanao famantarana fotsiny hoe misy aretina ao anatinao, fa le aretina zavatra mitrangatranga ho azy fa ara-panahy izy. Amin'ny fanotronana le fanahany aretina mihitsy mongotana dia salama tsy mangovovo amin'izay ianao mamorona an'izay. Zany hoe tsisy trasinaretina natao hipetraka sy ho tafatoetra ho anatinao rehefa miditra tsetra mampiasa ny tanam-panotronany Andriamanitra manafaka anao. Zay le zavatra hitranga androany ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Misy fanahy miasa sy mamatotra ambadiky mitranga hita maso rehetra. Io konana mikorotana io aretina fantrana izay tena hoe misy fampisavinana omby be nakaiza ny natongany io fa vadiny elo manohitra fotsiny tsotro zao le fizisany tenin'Andriamanitra. Ary ny tan'Andriamanitra rehefa naivika teo ambony ranomasina zay le voalaza hoe amin'ny Deutéronomie 2:9 vakitsika teo hoe tamin'ny tanany mahery teo zao fisehoan'le tanana tsy hoe nidina teto tany akory ny tanan'Andriamanitra. Isaia 2:9 Baiboly dia milaza ny tanan'i Jehova naifiny tambony ranomasina, naifiny ohatr'izao fotsiny zay. Andriamanitra zany raha vao mietsika fotsiny dia mietsika fanamasina. Dia hoy zay Baiboly nandeha tany maina ny zanak'Israely. Rehefa ny tanan'Andriamanitra zany mietsika amin'ny fanotronana dia misy lalina misokatra tsy takatry ny saina voahomana foana ho an'ny zanany. Alleluia.
aza ty teny mondo any ariva fa anifika an-tanana izy androany ka zay zavatra natapidanakanianao hatramin'izay androany ariva isy lalana hosokafan'Andriamanitra ny fomba mahagaga amin'izay amin'ny anarana Jesosy Kristy avy an-Nazareta. Raha ianao le olona tena mino anao va maina ny fomba mantono anao naniva tsy resaka mikasika momba ny hoe ohatran'izy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra rehefa miditra an'izay mifanotonana izy fa ny zavatra ozaraiko androany reo etsika Andriamanitra mifanotonana rehefa mampiasa ny tanam-panotonana izy. Ianao tsara misy zavatra anankiray mahafinaritra be ao Isaia 1:20 ao Isaia 1:20 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5 zao no voasoratra ao fa hiboaka ny tany Filistina nefa ny Rosy mamabo ny zanaky ny Atsinanana amin'ny Edoma sy Moaba no anjira ny tanany ary ny taranaka amona no azy. Ary Jehova andritra ny sakeli-dranomasiny Egyptianina ary amin'intsitra ny tanany amin'ny olo ka amery azy amin'ny rivo mamaika mpisaraka azy isafana fito ary atafita ny olo ny tsy mianakapa. Zay hoe zany teny zany rehefa manifika ny tanana izy dia zao zavatra misy mizara roa ny ranomasina mena mandeha tany maina ny zanak'Israely. Allô fa rehefa manintsitra ny tanana izy ozy izy hoe anintsitra ny tanana samafa le mouvement manifika ohatr' zao manintsitra ohatr' zao. Rehefa izy manintsitra ny tanana dia zao tsy mila mizara roa mandeha tany maina ny zanak'Israely fa ny dikan'io tsy mila mianakapa fa vitan'Andriamanitra miaro ny tongotra ny tsy oleny any ambony rano nefa manao kapa ianao. Zany mialala zany révélation amin'ny tanam-panotonana raha mifika izy ranomasina karakarainy dia mioriky miamaso ahita fa andalo ny fanotonana dia misava ny ranomasina mandeha tany maina zanak'Israely. Fa rehefa manintsitra ny tanana izy tsy mila mialakapa ianao mandeha ny ambony rano fa na mitongotra ao aza tsy mando akory. Fa manino Andriamanitra miteny hoe ary ny olona ozy atafita ny olo ny tsy mialakapa izy. Fa manino Andriamanitra miteny hoe atafita ny olo ny tsy mialakapa izy. Fa manino ka ny olona manalakapa rehefa mpita rano satria sao dia magotra dia raikitra ao izy tsy zay teo anatin'izay fa izy Andriamanitra tsy mila mialakapa rehefa miditsitra ny tanako satria nahoa vitako miarona piti-drano kely azy eny ambony rano le damovy tsisy makasika ny tongotra ao izy. Tadio tsara misampana tonga dia misampana fito ny olo-ray dia ataonao tafita ny olo tsy mianakapa dikan'izay tsy lena ao anaty kapa ny tongotra ao tsy mila lena ao anaty kapa ny tongotra ao fa arovana tanteraka ny manao ray manontolo eritrereto ny fahasapiaro ny fanotonana amin'ny fiarovana ny zanak'Andriamanitra sabidy amin'Andriamanitra ianao. Fa teo amin'ny Elia amin'ny olo ny fanotonana azy ny tanan'Andriamanitra dia zao zavatra mitranga koba kely era ny tanan'ilany nanjary tsy ritra misy moanina nandritry fotoana ny nosavy tao Zorafata zareo mpanjaka voaloha toko vita 20 vetivety koba kely era ny tanan'ila dia ny 20 ka hatramin'ny 7 zao ny voasoratra ao. Po raha vehivavy raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia ray akory aza fa koba kely era ny tanan'ila ao mbanaka styrule kely folo ao amin'ny tavoara zay ny ananako zay ihany misy dia akatapakazo roa azy ao dia hiditra moatra azy mandeha mianaka dia mifaty zay ozy izy evita aminy aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izay nazako zany nefa manao mofo kely ihany ao aloha ka eto aty ihany koa rehefa vita dia vao manao any zanako ohatrany tsy reny zany hoe tsisy tsony efa tseran'ny tanan'ila fa ataovy aloha zay rehefa aveo vao manao le zanako ao dikan'izay meo aloha ava rehefa ny tena Andriamanitra hoe mety io dia tsy ritra ny anaran'izay 7 zao lazany Jehovah Andriamanitra n'Israely tsy olany ny koba ao amin'ny bariky tsy olany ny koba ao amin'ny bariky tsy ho ritra ny dililo ao amin'ny tavoara mandrapiavo miano an-datsahany Jehova ranorana ny tany dikan'izay na ataon'Andriamanitra azo antoka mandrapahatapitry ny mosavy rehefa afenao azy fitoba miainga avy aby koba eran'ny tanan'ila tsy mety ritra mandrapahatapitry ny mosavy zay tsy mety ritra le koba
raha tsy efa tonga ny olana zany tanam-panontron'Andriamanitra tanam-panontronona afaka hiazona ny fitahian'Andriamanitra tsy hoaraka mihitsy eo amin'ny fiainanao mahita n'Andriamanitra natsotra ny tanam-pitahiny sy ny fahavokarananao manomboka androany amin'ny alalan'i Jesosy ary ho fitobana amin'ny lafiny rehetra ho anao manomboka amin'ity vola dia manamatonga ny fiafarana Alleluia. Jereo nena zavatra tranga Eli rehefa teo aminy ny taram-panontronan'Andriamanitra dia raha manakely ohatry ny tanan'olona mahavarina ohatry ny tanan'olona foana ilay fanoharana iny miaraka avy any amin'ny ranomasina nefa tonga ranomorambe misasasasa nanarina ny lanitra ray manontolo jereo patsaka voaloha toko valambin'ny folo manomboka amin'ny andiny faefatra amby efapolo sy ny andiny fadimy amby efapolo zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zany hoe mahita fandroany misy olona voatay ary fantatrao fa natomboka tamin'ny fotsiny izy fa timotoizana amin'ny olona anankiray sy anatolo sy anankitelo zay ary arinoko faheto le olona ary noho ny fanompitina dia hoy izy misy raha manakely ohatry ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina izy Elisa tamin'ily dia hoy izy miakaraka lazao amin'ny aba hoe amboariny ka lesinao ka midina fa anao voasaka ny ranolorana ianao ary vetivety dia mahita ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka lesy ranolorana be ary aba niakatra tamin'ny kalesy ka nakazy izy hitanareo ny olony fanontronona tsy mila mampiasa finompanahina be misy hitranga ary ve Elisa tsy hitranga tsy mila hoe raha ao amin'ny tatao ny anao raha ho anefa mihoatra ny tanana fa efa taokola be sy sorana tsy sisany hoe mafy ny olana niny ali ohatry ny tanana kely ohatry ny dia efa ampy hoy izy hoe satria eto amoko ny tanan'Andriamanitra ohatry ny fotsiny profilaiko dia maizy ny lanitra rehefa eo aminao ny tanam-panontronan'Andriamanitra tsy misy sakana anankiray ka tonga anao tsy razy fa afaka ny goavana ny zavatra traka eo fiainanao ny antony dia tsotra tsy mila paherezina be anao amaosena amin'ny tenin'Andriamanitra ela be vao misy fisokafana amin'Andriamanitra fa zavatra farany zay bitika sy kely indrindra no mitranga dia efa tonga no ilenalela hoe izy zavatra mitranga izy zavatra mitranga tsy haiko fa ohatran'ny anao zavatra goavana be anao tsy miova mihitsy ny zavatra tenenao ninninny zavatra hitany masonao mety efa loatra amin'ny zavatra eritreretinao fa zavatra fantatrao dia zao anao zavatra foan'Andriamanitra zay karazan'olona zao eto izy alohan'ny arivo ary fantatro fa nakely ohatry ny felan-tanana azy ny zavatra mbola misy eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ny kitapataona faharoa ty manana fatokena ohatra ny Eli ianao manana antoka fa tao mpanontronanao anao ito amity anitsika ny tanam-panontronany Andriamanitra anaty amin'ny fahakelezana rehetra ho tonga fahalemezana Alleluia. Za mahita fa noho ny tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fanotronana zay zavatra tokony ataonao ronjato taona ho avy dia vita n'Andriamanitra amin'ity volany ity daholo Alleluia. Alleluia. rehefa teo amin'ny Elisa ny tanam-panontronana manjaka faharoa toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatrany andiny faharoapolo zao ny zavatra nisy tao teneno akaikinao mandroso tsara sika hoe manjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatrany andiny faharoapolo hozy izy Elisa dia hoe Elisa avelana koa tsy efa tompony maro zay tsakanako satria raha tsy noho fanajaka an'izao safatapajaka anjojo dia tsy anatrika anao na hijery anao akory aza nefa zao hitondray mpitendry lokanga rehefa nitendry mpitendry lokanga rehefa mitendry lokanga dia nanindra ny Elisa ny tanan'i Jehova io le tanam-panontronana ary hoe Elisa zao nolazan'i Jehova atao feno lavaka ity loasandrika ity fa hoy Jehova tsy ahita rivotra na ranomorana akory nareo nefa ho feno rano io loasandrika volinavany dia zao mba hosotroanareo dia nareo sy biby fiomponareo ataviteo izy izy sy zavatra goavana be zany zavatra kely any zany ao mason'Andriamanitra fa zao hofanampin'izay zavatra kely zay dia atotry Jehova aminareo koa eo taninareo koa Moabita allo ny zavatra kely indrindra dia mamaly etaetanao satria rano men'Andriamanitra fa mangetaeta ry zareo any amin'ny désert
ny zavatra tantarany mitranga any amin'ny tany efitra tany ay fosy Andriamanitra la vao fotsiny lavaka fa tsisy rivotra na rano fa hofenoko. Alleluia. Ary voalaza misoratra masina fa indro tokoa izy izy ny tolony telo ambany fa feno rano le losantrika le pitsininy. Ozy izy Andriamanitra kely amin'ny zavatra fanaoko rehefa misotra ny fanotronako ny tanam-panotronako ny amary ny etaetanao fantanako avita ihany koa manolotra ny fahavalonao eo an-tranao. Zay hoe ny efitra sy tankana ny toerana naniny Elisy rehefa tao any ny tanam-panotronana dia tsy mila olana sy rivotra izy nefa feno rano le losantrika manetsika herim-pamoronana miasa ny tanam-panotronana. Rehefa misotra ny tanam-panotronana zavatra tsy lojika no mitranga tsisy rivotra na rano tsy mila an'izany Andriamanitra fa tonga dia ataony fotsiny le izy satria tonga ny fotoana le olele izy. Zay mahatonga ny Abakoka laza Abakoka tonga tena dimy faharoa izy hoe Jehova tsaro izy miasanao eo an-tenantenany taona. Tsaro izy amin'iny fo zay fa fotoana le tsy hainao ny herinao zao. Tsy anao manetsika hery fanosona fa Andriamanitra manetsika ny hery ny afanotronana tsy maharehetevavan'Andriamanitra. Dika zay manivaka anao ny valibavaka ao izy fa ka miaotra mozy azonao angatana na heverina na irina na saina. Ozy izy Elisy la vao fotsiny lavaka eto amin'ny losantrika fa tsy tokony ho fanahinao ny amenona azy. Tsy fanahinao ny amenonana io. Ianao mandavaka za mamena ary za miarikelikely izy rivotra mitokana any tsy devoaranao zany fa tsy voatery mitakatry ny sainao zavatra ho ataoko atao fotsiny izy efa ento ny tanana. Rehefa présent tanan'Andriamanitra adonoy sosianao sy fanahinao ray manontolo apanginy mitahotra anatinao sy milojika maolombelona anao fa rehefa izy dia livaka na aviaizy io a fantatrao feno fotsiny hainao fa fenony fotsiny ty tapataona faharoa ty maiza manokatra ny ao anatinao hiatrika ny fanotronan'Andriamanitra miasy ary izy efa laza fa apidina ny tanana izy ary efa midina ny tanana dia zavatra tsy takatry ny sainao ny traka mino ianao a fa vita ny momba an'io a olana sy karazan-javatra maro be a zay raha ianao zay olo zay dia tikanao itetanina maro be ao mpatsaka sy tontolo. Alleluia. Samy mahita zany hoe ohatra tetena Andriamanitra amin'ny olona misy fivotosana. Raha ianao le olona misy fivotosana zao mandraisa amin'ny amenina fa hitako prébe mihitsy etiny tanan'Andriamanitra fa zany izy ao ampiasaina aloha lerivo. Zala mahita zany hoe ho afaka io fivotosanao anatinao io nefa tsy ahita antsy na mpandidy akory ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afaka hoa io fivotosanao anatinao io nefa tsy ahita mpandidy akory ianao a na antsy a amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Nazareta. Raha lojika tsy maintsy misy rivotra sy misy ranon'olona vao feno losantrika. Fosy izy tsy ahita ranon'olana ianao tsy ahita rivotra ianao efa feno ny rano. Dia ohatr'izay koa misy fivotosana anatinao tsy ahita antsy ianao tsy ahita mpandidy ianao amanjafana le izy. Ohatr'izany ny langage ny fanotronana. Ila mianatra isika fomba fiteny ny lanitra manomboka androany. Rehefa ny lanitra no mampiteny a zavatra tsy takatry ny saina no mampiteny eny fenao manao amenina fotsiny a dia mitranga le izy manova amenina tsara manatra. Alleluia. Tiako fantatsika fa tamin'Andriamanitra nanao anevany tsy voatery hitany adamana izy ka za misaina hoe tsy voatery tsy maintsy hitanao daholo zay zavatra ataon'Andriamanitra vao velona mifonao sy ny fanantenanao hoe afaka hitranga le vokatra tsara ny fiainanao. Aza misaina rivotra aloha aza misaina rano aloha zay vao mandinika hoe ho feno le lavaka rano. Ozy Andriamanitra la vao fotsiny a fa asiko rano. Za mahita andro any ariva hiaisitra ndray ve hiasina cellule cancéreuse fanodoany a ozy izy Andriamanitra tsy misy chimiothérapie na fanafodoanina akory a fa ny tanako mitsotra mampitranga azazy. Tanako mitsotra ozy izy a mampitranga azazy. Zany tika fa rehefa io tanam-panotrona dia misy fahagagana tonga tampoka afaky mitranga. Io fahagagana io tsy mety sainao mitsy ho anatin'ny kaja misaina hoe zao zavatra ataon'Andriamanitra eo fa zao zavatra misy tonga tampoka le izy satria miteny izy ary dia mitanany. Amin'ny fotoana itenen'Andriamanitra io adiniko amin'izay tanaka fotoana iasako zao dia mba mahay izy misaina lalina
Tsy fananarana rehetra meny ifanaraka mivokatra Timiseo. Any matonga tsika misy fotoana miry dia miteny mitananao momba zao malala faty ayanao ny eloko navelanao zao malala faty ayanao mety anjena velona ny fanatenany maro efa manarana trondrony fotoana tsy misy antenaina efa nandaniny arena sy ny fananareta tampanao fanafody maro fa miany fahafatesana nandre ny amin'ny Jesosy velona ny fanatenany kasika azy dia vitatreo tsy zavatra navely fanatenana zay teteny aminao raha misy ny ray atao hoe fanatenana Jesosy atiako présente anao azy amin'ny tanam-panitrona ny alohan'ny refa io zavatra manjoanao io tsisy tranga matapy-taraka leny ka tsy azo hovainy zany efa elany nahitako sy nandrenesana manazavatra efa tsy hain'olombelona sainsaina ho vitaina azy rehefa eo amin'ny fanitrona ny vitaina eo fomba faran'izay tsotra klinika anakirena zay tsy dia mety ny zavatra rehetra alleluia aza mampidina ny fanatenana sy ny fatokinao an'Andriamanitra ho tahaka ny fijeren'olombelona mety mandana fa tahaka ny aroka ny fiainany reny sy ny vavoa miala tofonay miala mavory ny fofonay dia tapitra ny fiainany fa za teteny aminao misy ny atao hoe velona mandrakizay sady tsy manam-piadohana tsy manam-piafarana noho izany zay manam-piadohana tsy maintsy isy fiafarana raha nanomboka io aretiny io azo faranana androany arivo io raha tonga tamiko io fivitosana io araky ny anjaviny io tsy mampanina na 20 taona na 50 taona na 70 taona fa zavatra azotoka dia zao navala amin'ny 10 taona rehefa mandalo Jesosy iota no mpantronana manany anao antoka fa tsisy vity zany ahoany aletika alleluia alleluia izy zao mpanjaka fa notoko fatelo dia fita ambin'ny folo dilo fita ambin'ny folo izy o Jehovah tsy ahita rivotra na ran'olona koronareo tsy hita nefa fendrano no sandrikio mahosotronareo dia ianareo sy niombonareo sy biby fiomponareo tetenanamandra tsy ahita ninninona ny anareo fa tonga dia misitraka vokatra fotsiny ohatr'izay ny ty notenena tsy ahita ninninonareo fa tonga dia misitraka vokatra fotsiny pastera tena mpatiako misitraka zany tanam-panitrona zany fa fomba hoana ny fahako misitraka zany tsotra nyvalo fomba roa afan'Andriamanitra many afahantsika mahita ny tanam-panitrona tsy tena tanam-panitrona fa tanam-panitrona pasay ihany tantaran'ny Paoly sy Silasy any amin'asany apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo dia fadimy amby roapolo ka hatrany dimy fahaenina amby roapolo rehefa niankohaka sy midery Paoly sy Silasy halleluia asany apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fadimy amby roapolo ka hatrany andininy fahaenina amby roapolo ary no mamotonana dia mivavaka sy niza fideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary neno azy mifatotra ary nisy tany mafy dia mafy avy tapoka ka nizongosona ny fanomenany tranomaizina dia nivony araka tamin'izay nivaravarana rehetra ary nivaviko ny fatonanizy resy aiko tsy enjery loatra paster zany teny zany zao izy misy isa baiboly rehefa mpiakohaka marina ianao dia tadiavina fa tsy esorony isan'ny olona tsy mpitady azy ny olombelona rehetra fiminareo atao amin'ny tany tsisy mitady an'Andriamanitra tsy misy tsy mila azy fa ny mpiakohaka marina tsy mitady an'Andriamanitra fa tadiavin'Andriamanitra zao natoko fahefatry ary avy ny andro
tombo zany akehitriny Andriamanitra dia mitady bekoaka marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tady olotra zany izy izay Baiboly ka raha tianao zany no tonga ho isan'ny olona manetsika fanotronana mampidina n'Andriamanitra hitady ianao dia mampiasa ny toe-polao ho bekoaka marina izy ho bekoaka marina io ho zaraiko izy aman'arivo tianao hoe velezitra ka tsara tany zao hibekoaka marina io fiakofana marina dia fiakofana tereny fo fety fanekena sy fankatoavana n'Andriamanitra tsy misy fenetra marina avy ao anatinao Andriamanitra no manao soniny zavatra irainao fa tena marina ao am-ponao mavoakanao ohatra Tompo misandratami ny fametiazanao teny azany tena renao mitsy hoe avy ao am-pono mitsy hoe manandratra azy ary fanandratana azy io mametraka azy ny toerana mahatompo azy tamintsika nateraka indray nandray an' Jesosy ao anatisika dia manana azy ho tompo isika fa fotoana anankiray mampitombo antsika eo anatrehany dia miala amin'izay dingany fiomonana ny fananana azy zay tsika fa miakatra eo midingana anankiray mametraka azy ho tompo mpanapaka atsika mandresy lahatra ny ao anatinao sy ny fiainao manontolo ekoka eo anatrehany tia indray atompo no mba manontolo apetraka ny tongotra fiainako tsy misy fenetra tsisy tehirizoko nakely azy fa nampitika indrindra azy every vakoavy eo maso tompo tsy mavita ninona raha tafasaraka ianao ny teny ilaiko maniry fofeny fatahorananao fankatoavananao vonomy ampopoa vonomy toetra tsy mendrika rehetra omboako amin'ny azo fijaliana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo zany raiko fa vonona hompanompo mendrika amin'ny sitraponao hanao izay mahafaly anao tia akasitrinao ataovy isan'ny olona anankiray tena miompon-tanteraka aminao ary manana firaisana sy fankasitrahana zany zavatra tadiavin'Andriamanitra ao anaty toe-pon'ny olona mikoaka marina zay nareo borofo fampiakoaka marina izy mirahalahy reto fitolona filazantsara na tonga azy tany am-ponja fa tsisy fitolona rehefa tonga tao am-ponja hoe averiko fanarana fa filazantsara le patoriny nefa mbaty voasarotra tonga le fatorana natao ny am'voanindrindra am'izany fa mpahoriny aizary fiarovanao am'izao sy zay tsisy fimonana fa fitsikina natao tany am'voanindrindra dia mifampijely izy miraha dia mbe dia hoe zay izy ataotsika isotra n'Andriamanitra Paoly hoy Silasa ataotsika kasitraka azy tanam-poly efa voagezy noho izany tsy fametra tanam-poly teo tompony nahavotsitra n'ilay rojo tsy ilaina tsony tanam-poly fa ny tanam-panotronona sisany amonjy azy tsy mahareteka hitanao fanany amin'ny lalina indrindra aza misy bekoaka marina voageza ny tongony sy ny tanana na any afara miefaka faran'izay maisy indrindra raha misy bekoaka marina no ame vonahitra azy tena midina Andriamanitra midina ny tanan'Andriamanitra ary tsy maintsy délivre ao na tiniza na tsy tiniza zao a aza manao zavatra asura amin'ny olona fa mety ianao fa taovy sura Andriamanitra fa mety ianao na vanomboka vavaka sy midera izy miraha fiakovana sy fidirana marina zay hoe fa niororo ny tany fa manina nga niororo ny tany hitako tao salamo le izy iny ty salamo miororo ty hitako tao salamo zay afaka raha mifolo am'zatandino ny fahafito ozy izy miororo eo anatrehany tompony tany dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakobo nahita n'Andriamanitra fanatrika ny tany dia nangovotra tsy tahitazo raha any Paoly sy Silasa eo am-ponja miororo tany eo anatrehany tompo amin'ny fanotronana to ny zavatra mitranga tonga dia tsisy asa fahavalo tafatoetra ao rehefa midiny eo ny tanam-panotronana zay le tonga dia sakamono tena le mpiamina zay voatery anidy varavara voatery tena hoe manatazona le rojo sy laky lehibe anakiroa ray any varavara sy vavady rehetra mifonja any amin'ny orakazy io ny anakiray any menoty rehetra ny clé menoty rehetra ny tanan'ny olona sy ny tompony eny any zany hoe feny lakile izy molary eo
zao niorotapaka tonga tapaka andriamanitra nanidina ny tanam-panotonana tonga dia zao niororo ny tany vady eo no varavarana rehetra vady eo no fatorana izy rehetra satria moa tena le olona nampiasainy fanjakana hiazona zana amin'ny asany apostolo toko fena ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo dia izy hoe arefanandreha zany ozy izy le mpiambina vavady hoe tena sokatra vavady sy sokatra to dia ozy izy hoe seka andeha naka safatra izy amony tenana dia raha tsara mipetramazy rehefa nita varavaran-tranomaizina vo dia natsoka ny safatra izy keseka amony tena satria nataony fahevanadositra daolo ny fatotra ny fatorana rehetra sy varavarana rehetra tonga dia tonga dia vono rehefa eo ny tanam-panotonana ka za teteny aminao tsarapontsika ny foa manaitra an'andriamanitra sy ny tanam-panotonana mba hahafahanao misitraka varavarana misokatra zato isan-jato manomboka androany tsisy varavarana zany ka tokony anao raha-pitahina soasoavana ka ety eo aminao ana karazana fatorana be dia be mety mangezatra am'izay tsy mipitapita mato mafaharody intsony afaka aminao fahotana sy ny faratsina rehetra am'izay anao ireo karazana fatorana mitady angeza sy mitady amatitra ny fiainanao tafavoaka ao anaty Alleluia! Amin'ny fanosorana ny tanam-pony no ampiasay amin'ny asany apôstôly toko sy ambin'ny folo andiny faraka ambin'ny folo ary ny tanam-pony nanaovan'andriamanitra fasipakagana sy famantarana be dia be fa teto ny tanam-panosorany pony voafatotry noho izany mila vahana satria voafatotry le tanan'olomba osotry sy fahagagana avy amin'ny tanany namontsena azy sy nesorana azy amin'ny gadra fa mila tanan'andriamanitra miasa tao anaty fiakofana sy fiderana marina raha tianao hitsotra ny tananao ny fanosorana feno iteny sy forona velona ao anatinao mba hahafanao anaty sotra ny tananao ampiasaina amin'ny zavatra tianao hitraka mety taminao marary izy dia misitrany reny fa amin'ny fotoana mety fatorana satria tanan'olombelona ny tananao raha voaositra azy fa amin'ny fotoana tsy mahahetsika taminao somotongotra misy tanana anankiray tsy mila tsy azo fatorana afaka miadinao zay ny tonga ny apôstôly paoly nisitraka ny tanan'andriamanitra tamin'ny fanotonana rehefa nanetsika n'andriamanitra tamin'ny fiakofana sy fiderana marina dikan'izay tsy mivavatra roa no fatorana famtanana zao ny zavatra mitranga tsy azo paoly silasy veriko asaontsaina velively hoe ivolo varavarana rehefa ivolo varavarana rehetra sy valy fatorana izy rehetra tsy valy mavako paoly le izy tsy hoe efa vita programme meloha amin'ny fotoana ivavahany sekofany lideran'andriamanitra marina mba ohatontsika netsika n'andriamanitra iasa zava fiakofana sy fiderana tsy zay zavatra mitranga teto tapoka le izy ozy izy ny baiboly zany hoe teo amin'ny fanotonana dia miororo fotsiny tany satria mifakika tamin'andriamanitra ny problème dia lasa mitady lalana mifatorana iara ary varavarana mikatona tsy maintsy misokatra tsy manetiaka ao anatinao ina fazaraiko tamin'isika ao misalama famatra ambin'ny folo am'izany efa zaraiko hatramin'ny fety fanombohany tao teny ty fa mbola tian'andriamanitra ho averina ihany alleluia ozy izy salama famatra ambin'ny folo am'zato manoko amin'ny teny voalokatra na dimy favalo ozy izy folovoaka avy tany amin'ny tany Israely Egypte ny Israely dia tamin'aki Jakoba avy tany amin'ny firena hafa fiteny Juda avy teo ranomasina Israely ny fanjakana ny ranomasina nahitaka nadositra hanioloko Jordana nahita ny ranomasina nanamaso zany ranomasina tenomotra dia efa niavanja tahaka ny ondro lahy ary navona tahaka ny zanakotra dia nanontantena ny zanak'Israely sy mban'ny Mosesy hoe ino zato mahazo anao ranomasina ny ranomasina teny nanontany fa manino ianao mandositra ary ianao ny Jordana manino ny mioloko ohatran'io ary nareo tendromotra manina mifanevanja tahaka ny ondro lahy ary nareo navona tahaka ny zanakotra ndimy fafity miororo anatrehan'ny tompony tany dia eo anatrehan'andriamanitra Jakoba zay mampody ny vato lamporanomonina ary ny afivato loharano eo ny fanotonana manamaso ny sakana rehetra mahita hoe io andriamanitra fataopa amin'ny fanosorana Paoly nomena vision mampiasa ny masony Paoly andriamanitra hita hoe ry misy olona mino tokony ametra-tanana tsy ny olona rehetra sitanana amin'ny fanosorana fa ny olona ampahitany andriamanitra mimpanompony hoe misy olona eto tena mino be misy ianao ary misy fahatrotro zao ny tenanao tokony ametra-tanana onction zany ositra ametra-tanana mino ianao dia sitrana izy fa tetiko zany tsy kajony Paoly no natonga azy fatorany vary nataitra ny Paoly ary surprise tena tao anatin'le fonsa mifatotra rehetra mivady olo efa tsisy nanesy hoe andao vana tsirairay fa tonga dia mipika ho azy dolo fatorana izy rehetra ka misy
misy zavatra tsy voatery ho tafiditra ao programanao fefena anatin'ny programan'Andriamanitra ty notanterahana ho fiainanao midika zay pirina programanao fa nao zavatra izy ary ao anao fomba manetsika azy anao zavatra tsy kajy amponona mifanaraka amin'ny fanantenanao tsy zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra ho fiainanao tsony fa zao fiainanana ho an'Andriamanitra fiderana sekovana maro amin'ny fotoana etsera fiderana tonga tampoka mirakla. Alleluia! Tsy mirakla ataona izy fa mirakla tonga tampoka izy tsy ao anatin'ny programe zany ampatsiaro ana tantaran'i Josafata sy ny mpandia tantara faharoa toko faharoapolo zao ny zavatra mitranga ndimy faraiky amin'ny roapolo katramin'ny andimy fahatelo amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendripira ho an'i Jehova hiderany fiaingona masina na mivoaka eo alohan'ny olona efa vao manayady ka na hoe miterahany Jehova mandrakizay efa mirapony eno tsara amin'izay eto misindrina mihitsy fa fanotonana mitaky fiaingona masina tsy niteny izy hoe tempo masina matetika mantsy fixe ny olona rehefa tenenina fitafiana hoe zay ihany mitondra nefa tsy voatery hoe alota rehefa manao ohatra hoe slim eny ambonsina sy alina satria tsy eto a fiaingona masina misy fiaingona takina mifanaraka amin'ilay fahamasina manetsika fanotonana afahasorana mety foana fa mifanotonana satria fanotonana ny Josafata teto fiaingona masina rehefa misaroto ianao a tsy hita le volonao voavina atao brochine tsisy olona miarikety eo fanotonana zany am'izay fotoana zay hoe fidera hoe tsaka lehibe volony misy distraction kely lasy fanotonana mitaky fifantohana à 100% 0% distraction dikan'izay raha dia potibe zany ve tsy fiaingona masina tsy fiaingona masina zany satria hitazana fiainana misy sasany io zany tsy fantoka amin'Andriamanitra ohatiny mijerijerijo enao mety zany iny enao masina ho finotso maniny mety enao fa ka enao manota fa ny hafa mpanotainao loza ho Angéline fanafitonana okadiny zany verset zany hitanao amifano rehefa enao manao sarotoa tsisy mierikerika mijerenao tsara volonao na tsara kavinao tsy fotoana izy rehefa nankavinao eto fotoana hifantohana amin'Andriamanitra sy mifantorana no zany amboary kely ty fitafy fa misy olona miafy tsy mijery an'Andriamanitra fa mijery anao maharitra oky tsy ozy izy eto Josafata amin'ny fiaingona masina halleluia rehefa mipetraka ny sarotoa tsisy mierikeriky zany tsy haintsony izy io za zao tetsy a zany jono teo miora ambaloatra mitaratara-kely zay vo tonga dia very mifabody kely dia zay kidikidy kely roboto mamanakakala rehefa fotoana za kidikidy loa tsy ndraiky aike body kely tsy afaka loany dia mitodika tsy ay satria nahoana saron-do izy rehefa misaroto ianao tsy voatery ho fantatra tsy voatery ho iny mariky ny fanetretena mampitombo ny fifantohanao na zavatra mpinaovan'Andriamanitra anao rehefa 100% fifantohana ny fiaingona masina mitaky izy eto tsy miteny izy hoe tempo masina samy mety manana ny fotony olona mety misy ara manao slima fa masina kokoa no lavaroatra tsy laviko zany zao kosa na masina zany toeponao mpanaovana fitafiana tsy fiaingona tsy dia tena masina loatra misy tafotoana amin'ny alalanao na tianao na tsy tianao tsy maintsy erikekely izy hoe jeritreritry kely misy mofo tafiditra nefany a spirituel ny andala reto zavatra natao na tiana na tsy tia hoe manjakely kosa izy tsy hafio i any amin'ny fifantoana jereo zavatra traky hitanareo rehefa feno mivesatry ny fifantohana ao fiderana sy fiankofana marina atao ny fiasan'Andriamanitra tonga dia ara-potoana ny fiasan'Andriamanitra nao any aza hoe kely rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy tena nendripira ho an'i Jehova hidera fiaingona masina
raha nivoaka eo alohan'ny olona efa vao manahiatika anao hoe mitirany zay ao fa mandrakizaiky faminapo ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dery reo olona ny anao nandihy sy ny dery tamin'ny fiaingo namasiny reo vao nanomboka fotsiny sy hoe eto sy hoe koa hoe efa nira elaela vao tafiditra fa vao nanomboka ny fotsiny briany izy Andriamanitra zay fotsiny nanaza koa efa efatra amin'ny elaletsy zao izy miapôto antsika mba ho efficace zavatra ataontsika mba izy fitake tsy tonga ny olona hijery spectacle tsy tonga ny olona hijery ny katony feo tsy tonga ny olona mba nianary alohany amin'ny pasika mitivaranantsifa fozy izy rehefa hiry ianao a dia ny fonao aloha voalohany no ampitenena fa rehefa tsy eo amin'ny fo zavatra atao a dia fihetsiketsehana betsaka mitanjona andona fanany izy satria vitanao mampita aina amin'ny alala feo sy mozika zay izy dia raha fitena voka le ao anaty tonga dia misy fitraikany izy satria nao amin'ny fidona masina amin'ny toebo masina amin'ny fijoroana masina dia misy fantany mipetraka iany tanteraka ve zany aloha pastera fa tena afakidiran'Andriamanitra za mantsy ohatry matsaretsy masina mihitsy any dia ahoana zany pastera dia hoy izy androany misetraka aveo anatinao tia mindroso fenam-pamasina fa raha mbola isan'ny velona ianao dia misy antenay fa miandry tsika eo mitoerany fahatanterana andray satria misy Jesosy ao ko tanteraka ianao taka amin'ny fahatanterana ianao zay miataratra afaka mitantana anao izy ao izay dingana misy ianao amoko reo talenta sy fahatsarana rehetra ao anatinao mba ho fanomezam-boninahitra azy fa raha fanotronona ny resara taky perfection izy taky fahatanterana izy mba ahafahany manao zavatra amin'ny fanadify amin'izay dia reto ny zavatra niseho ry Josaphat efa niomana melohan'ny fotoana lehilehimpira efa niomana izy sy ny ekipany tao anaty vavaka sy fadikaniny anomanana ny fiainam-panahy hiatika problème adadio zay mahatsara problème akoavana kisota ny tompony amin'ny problème tsy tokony hoasina ny problème fa rety mampitombo fifatoana rehefa tena mafy ny ataka ny sisy tsony ao anaty safomatonga an'ileo hoe mbola misy fotoana mifangarika eny ao anaty lakana fa mbola manao zavatra tenenina sy olazaina fakarana kely madinidinga velona kely madinidinga tendratsy kely madinidinga ohatrany hoe toetra tsy demotana kely madinidinga miantony matonga an'ireny mbola tsisy pression tsara fa rehefa ohatrany andry Josaphat ohatrany vitsika fahavalana anatinazy vitany tsara mifadianina efapolo alina hitanareo rehefa tena misy zavatra tena hoe nireny tsy mifadianina reny misy hoe tsy mahazaka rehefa tena raha vao mifadika an-tafako tonga dia mioka dia miotikodina ny tanjaka tsy mahazaka mony fa rehefa misy problème tena misy zavatra matsoro zany raha ihany hoe tsy mahatsero tena hoe ngazavany efa nina halleluja ka rehefa mafy ny ataky ny Josaphat miomana tsara doly amin'izay tsisy mierikeriky intsony ahoana moa mierikery anao ry zavatra lefina be tonga dia ohatrany mbola atatoly manodidina dia amono anao dia mifomoana ny erikery anao mbola jereniny ianao io tsy maintsy tonga dia salobona fa jerena eny nde tsara amin'izay dirin'Andriamanitra miaraka amin'ny robolava tsara miaraka amin'ny sarodoa diran'Andriamanitra io daholo sa diran'Andriamanitra daholo toy Andriamanitra amin'izay zao vao nanomboka an'io na sokovakio fa sao dia zany ady voaroaroapolo ary raha vao nanomboka an'io sy dereo vao nanomboka fa zay tao anaty fotoana vao nanombotra fotsiny zany halleluja zay fotsiny tonga dia mipitsoka daholo lohan'le fahavalo misotrika nameritaranaka amona soava sy navy any teny polisery zay avy amely misotraka dia resy reo ino iny e zany rehefa netidera fikona masina jojo dia ara-potoana ny tanin'Andriamanitra misy izy baiboly amin'ny teny faharoaroapolo vao nanomboka nio sy ny dera misy izy baiboly eto fa tsy hoe efa tafiditra nataontsika hoe efa elaela vao hidina ny tanin'Andriamanitra fa vao nanomboka Andriamanitra tia mampidina ny tanana amin'ny famahana ny olona ny zanany telo sy mampiasa ny tanany andray savatra ny jojo fa Andriamanitra nanisotrika niado any jojo ka natonga amin'ny fahavalina ifandringana io zany efa tantara misy hatramin'izay tsy hoe Paoly sy Lasy saka hoe ambony tena le mpiambina varao fa retsy koa zany tasy efa fandingana tena fa tena famony mihitsy ka
zao rehefa deraina somena voninahitra Andriamanitra dia zao maiky miandringana ny fanahy ratsy satria te hiala izy miaraka amin'ny ain'olona dia tsy hitan'izay atao satria le tokony tsondromona efa misy fiarovana misy tanana dia tsy maintsy izay ampiasaina no aringana dia izy samizy ihany no famely teo zao zao zavatra mitranga rehefa tena hivavakintsika hideran'Andriamanitra amin'ny fiakofana sy fiderana marina dia hifamely tonga dia tezitra be ny cancer tonga dia mamely totombony VIH mafy be miala izy samizy ianao zany afaka mitazana fofona aleloia zaraza mifamely eo nitongotra malemy rehetrarehetra tonga dia matanjaka tampoka satria voaka tao ilay fanahy fahalemena na mely ny fanahy fivitosana izy samizy ihany mifamely fa ianao libra rehefa avy eo no zany amin'ny tontolo ara-panazy misy fanahy mifamely be dia be eo zay ao dia ao anatin'ny fotoana natanao fikofana marina sy fiderana Andriamanitra miatake ny ara-panahy zay satria izy izy nasin'ny Jehovah otrika namely ny fafana tsy hoe nanena notrika kondrokondro otrika fafana amely izy samizy Alleluia mahita tanan'Andriamanitra androany anetsika ny tanana izy androany arivo pitazina ianao fa izy niadinao amin'ny anaran'i Jesosy izy hoa niadinao amin'ny anaran'i Jesosy ka alleluia ka ny tanan'Andriamanitra ihany koa dia tsy mora mitsotra be ho amin'ny mpakatoa azy ahoana moa mbola mpakatoa azy zany tao amin'ny fotoana tao Kana Galilia zao ny toko faharoa lany mpivaianaka tena lany mpivaivan'io olon-dreo tena mampalahelo be fa namantsy olona tena tiatsika ny olon-dreo client-ny entatsika reo baka ny entan'i Josefa Rainao meuble rehetrarehetra hoe tena vola hitazy anao dia nitaraina satria ohatra malazalaza mako mampatataraiky taty ambadika taty ary mahagaga le zanakolah ao ka zao zanakolah manova fahagagana rehetra Jesosy tsy nombeky mamantsisy fandriamanitra no fanenina kosa zay koa na vehivavy petrobe Maria tatezitra be vao manao ino am'izay tonga dia mangina aingana satria fantany hoe tsy zanako Josepha fa zanaka mifanamasina no zany Andriamanitra zany teny zany mbola tsy tonga fotoako hitan'ny Jesosy izy metokodina kely teo satria misy fo azon'Andriamanitra ampiasaina atao hoe Maria tia olona tia manampy olona tena Jesosy ambety haingana natombo zao dia atsodolo le mpanombo dia sainy filondrano fotsiny sy dia zay vo entina ny papaka dia Maria nitory Timosy ataovy zay asainy ataonareo makatoava fotsiny fa rehefa ataonareo zay asainy ho atao dia tsy maintsy isy fanomponana foana tonga dia niova odivay le raha asisy efosy alleluia satria makatokatena matonga fanontona zany tsy mbola tena mihetsika tsara ny fiainanao misy zavatra tenen'Andriamanitra hoe azo atao mba manakandroanao mbola manao ihany tsy olo fanontona zany tsy ahitan'Andriamanitra rehefa miten'Andriamanitra ty tena tsy tiako mihitsy ianao isan'andro mbola eo ihany amboarina lava fa saiko inona no tonga le izy anarana mafy be tsy fantatrao disoly devoly fanantenana ianao ary devoly rehefa nisy fanantenana olona anankiray eo fiainana dia zao asainy manaonao foana izy mety tsy afaka hikasika anao tsony satria fantany zanak'Andriamanitra ianao fa asainy mikitikena anak'Andriamanitra dia zavatra tena matesin'Andriamanitra iny zany aposiny ianao naolona izy dia rehefa avy anao mirefitra am'izay izy meneny fotsiny hoe sakory zay izy ka hita satria tsy fanana izy asainy makafy fotsiny nao le tetra tsy mety le tetra daladala kely tsisy tika mety tsisy tokony akory fa dia anatin'iny ny sainy mititra dia eo dia mananana kely daladala eo dia tsy makatoa tampoka eo dia makatoa tampoka ny ohatra hoe resy lafiny ohatra ny akatoa zany dia makatoa zany ohatra tsy tiakatoka dia tsy makatoa akatoa dia nefa kotoa ako tongo le anaty rano sy toa hoe to zay dia le ranomasina izy mivadika hoe akatao ndraiky dia leno ekeo makatoava n'Andriamanitra anao
apedina gôha sadraka sy mesaka sy apedina gôha ao misy raha tonga tena miafapoliny vonokotra ny faharoa tenin'olo nahitany rano azy anao tsy ho tobo nahitany nony azy anao tsy ho retika hitany ny hafa azy anao tsy ho may anazay hamenina ozy izy tenon rahalahy toy izy amizay mpanjaka nebokadnezara mekofa misarona volamena io tamin'ny alan'ny Isaiah aminany ary Jehovah-Andriamanitra ny teny mba tsy mahazo mekoka amin'ny Andriamanitra hafa afa-tsisy izay fekoka amin'io tororato laforo afinareo ozy izy Isaiah aminany nahita ny hafa azy namitsoky satria nitanam-panitromako miaraka aminareo ary zareo nafantatra fa misy nitanam-panitroma ohatra le resona avy any ariva na tsy tororato hafa am'izay izy gaga nebokadnezara ary tao tsy may satria nahoana rehefa nitanam-panitromona ny miaraka amin'ny zareo anaty hafa dia nieliny hafa mitsy nongotana tsavakely amin'ny olon'Andriamanitra ka nitan'Andriamanitra ihany no afaka mamonjy antsika ny mpotona manolona no zavatra rehetra mety ilatsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanampiany amin'izay dingana tsy takatresantsika miositra mahatonga antsika miositra Andriamanitra ao anatsika dia mahatonga antsika nahitahita hitadin'Andriamanitra fa ny fanoton'Andriamanitra kosa vokatry ny fankasitrahana dia mahatonga antsika ekoaka marina sy derazy ary manana fiainana feno fisaorana azy atonga antsika ho isan'ny olona mitadiavina dia zao zay zany mampiavaka andren'olony ndreny hoe zay ny Andriamanitra fa tena mankany tendrombohitra miakohatra any an-trano mifadiana any an-tanety manandratana any am-piangonana nefa ohatra mbola tsy mahita nenina ihany toy izy Andriamanitra be dia be loatra le mitady dia mbola misy audience lava be dia mety mbola tsy tonga tany amiko tsara le satria misasatra fotsiny ianao nefa tsy mety manome le etsika afahako hitady ianao le tadiavin'Andriamanitra olona mankatòa azy mankatòa azy aza mietrehitra hoe tady azy fotsiny satria misy zavatra ilaina tsika ireny tsisy mpampiasa n'Andriamanitra patron-n'Andriamanitra dia tsika ilay naniraka azy amin'ny zavatra fa tsika tsy ova mihitsy marina izy ny lehibe antsika ary izy miakofantsika ary efa be loatra koa no nataony ka tsy dia tokony misy zavatra be dia be tena manirena azy amin'ny hoenin'iny zavatra rehetra efa vita ny ainy ary natonontsika tsy omenao am-poana miaraka amin'ny Jesosy koa ve ny zavatra rehetra efa niteny an'izany izy fa zavatra anankiray tena tadiavina toe-po mankatòa azy mantanteraka sy zavatra lazaina tana tena mantinitena dia misy fotoana tena manontany dia mijery fitaratra ty za mizerizery ty momba mety ny ataoko aram-panahy tombona tsara zay zany zavatra teneko zany soa dia efa mba miteniteny foana ary azy zany teny zavatra tsy ampihevira le tsy ralinonao lalina koa ny zavatra tenenao fa rehefa etopo ianao a toatra manana marina foana rehefa diso be any sakatranitana zay dikan'izay a tsika misy fotoana tena mila miverina kely mihitsy nefa konatreny tompo atraiza moa fatra mifandeverako zany zao lila mifanotrona mba miasa saina hoe fiem-poson zao fanetretenako raha oharina tamin'ny taona lasa mba manjoso amin'izany ve ahoana ny amin'ny fitiavana zany kosa ny tena Andriamanitra e Andriamanitra tendra ny an-danitra nefa nanaiko tonga olombelona fanetretena fa izy mbola nanaiko tonga mofo mbola fanetretena mbola ambany fanetretena ndray zany ary tsy hoe tonga olona fotsy izy fa nanaiko tonga tahaka mena ramana tsy moa nirona be voly mbola tsy fanetretena tso zany fa dia tena ngava dia tena fa mitetena no fitiavana mihitsy fitiavana tsika fatratraizany dingana fanao mamela heloka dingana fanao mangina so dia ela loatra ny azy mangina aminao fa ianao tsy manome izy le zavatra takina Andriamanitra rehefa tonga ny an-tany na balansa fotsiny tongirana iny dia tsisy hoe tsy resaka hoe za angano any afaka itenaka Andriamanitra lanjaika fotsiny izy tena milefotra be balansa anao taotra maivana be na minona tsisy mihitsy nga tena contact tena tsy nandevotra misy rany izy tena fa tena ndefitra fana zay maximum fa fokotodoboka be amizay aka fandeferana tsika eo anatin'ny anjena tsara zay mihitsy le tena tada tena mbola tsy tonga amin'ny ampaha io fonga akory ianao zanako a halleloia ino fakampanatonga zay fakampanatonga io tsy tafiditra dola baraka mihitsy garda zay fakampanaretre manso
dia no kara eo aveo mahita hoe samy vavaka zao ihany dia anao mpanako maninona la fehezina kely tsy zavatra tsy fehezina zavatra rehetra azo fehezina dolo pastera sazany lehibe bakana izy aminao sasany tena folo amin'andriamanitra fa tena tsy aiko mihitsy nanina fa tafijangajanga tena tsy fananiko le izy oatra mitrapaka fotsiny dia tafijangajanga tena fa tonga dia nasoro dia vozany dokotra akanjonao sa tonga dia misavana tonga dia miteny fotsiny hoe lasa dia misy miterena mafatsy otra misy antsy hoe jangajanga tsisy an'izay ke fa nanino ratsova zany safidy diso lalana izy zao rangao tsotra izy rehefa mitsotra anaotran'andriamanitra tonga dia olema tena diso any tsy aliana tso tena manena fa manina koana loatra fonanoatra tonga dia mba tonga dia barasaka zany fa io fanamarina tena io ihany nalany kakana andragny aby io angana mitadikakana be mitsy mbaky sotra rehefa naraa jesosy tena tsotra zany eto tena pasteur feverinareo anahy fa misy tonga tena tarafina oatra ny zazakely loatra ndray satria rehefa miatrika ny jesosy tena fona maninona ray loatra zany menaniariko jesosy dia mikonetako ohatran'ireny zazakely manino zany akora vao rehefa manino dady manino aloha le zay aloha tsy misy an'izany zavatra zany eo aloha manino io dia latsaka eo hoe dia fona dia rehefa mifona ao rehefa avy eo tsy hoe afaka ndraiky moa fa tramaivamaivana dia rahaposy indray a manao mety indray tonga dia arovana ny fiainam-pana jesosy tsy hotratra zany tsony mandrakizay ary tsona etoko any jesosy fa midiny anafa ndray ny fanenatsika ozy jesosy am'fitapatoana faharoty anivaka izy aza mitsoa fa tsy mbola nisy teny nomen'andriamanitra ka tsy mijanga rehetra am'izay ketra am'izao fa rehefa miteny andriamanitra fa hanao zavatra izy dia ho taterahany zay zavatra zay tanana mitsotra amintsika mifandronana raha tentsika nisitraka fa nisy paoly nisitraka zany nisy josafata nisitraka zany nisy eli nisitraka zany olomelonantsika rehefa tsy hoe olo-kafa gozy samy zanak'andriamanitra antsika ihany ko ianao natao misy mifanamasina misy an' jesosy kristy ny avy any nazareta misy mirany jesosy misy miteny misy hero misy mamana raha mitokolo izy mioatra lavitra nozontsika fa saingy zao eny dolo mararaka olona be dehibe tsy makatoan'andriamanitra tsy manakihititra misy ampiakoaka aza dia manana loatra minofo fa ataovy taratra o amin'ny aram-panany mombanao ray manontolo zakary toerana misy anao dia fifaninanitra tamantsika sotran'andriamanitra atsika sotran'andriamanitra fisika manontolo asitraka azy amy rehefa akasitraka anao zay ray tamananitra sy mipany rehefa nafenao enendry sy manatsay tanjavatra zany fanasionao zazanadinikakosy sotranao zay no nyrivany amin'ny teninao ataovy misika